Osakanatsika investiture de osakanatsika ho an'ny Laratjoelina za tsy mamendry fendro lahy na hoe no amenasy fa ho ratsy fiafara ala salama daholo tsika tsy miandry mialatsiny fa manao kasika fa misy fivoriana anankiray fanindry le fivoriana anyviavana Madagasikara tsy tiako enina direct le izy fa tsy tiako le manao resaka onony rehefa avy eo fa aza matao rehefa concentrer amin'ny zavatra resahako eto na izany ary de zay ka alohan'ny iresahako eto de ty tsy hoe proposition kory izy ty fa fangatahana raha ohatra tsika ka mitovy hevitra raha ohatra tsika ka mitovy tanjona de ty vidéo androany ty ihany aza sina j'aime aza sina commentaire zay ty vidéo androany ty fa velohany foizany anao commentaire ao tsy resaka prédateur akory aza mataotra nareo na prédateur tsika manana imsitsika afaka mijery andreo koa fa nisy antony manokana zay ny tiako tenena ka de ohatry mifangatahana rehetra io mety aminareo izy tsara tsy mety aminareo izy nareo hoe tsy maintsy anoratra kely any zay fa misy zavatra tiana tenenina kely na remarque kely de tsy maninona fa hitakany hoe namany zany manoratra zany ny foza mora fantatra ny compte fixe namany zay zany no tiako tenena voalohany indrindra de miran'ny fialatsiny fa sady mieno anina bon araky ny lazaiko taminareo hiditra amin'ny ady am'izay tsika am'izao fotoana zao miatrika ny ady tsika aminareo samy manontany daholo hoe ahoana ny position ndraiky le 10 candidats reto am'izao fotoana zao le C10 C9 C11 tsy fantatro sony fa vakiko aminareo aloha ny ambogadiny fotsiny ny zavatra nitenenindreo hatram'izao après andreny valim-pifidianana andreny de olo zaiko aminareo inona ny zavatra misy ny endroro anatsiraka zany ny zavatra nolazainy de zao interview vaingany ty ny endroro aratsiraka hoy zay tokony samy manao ny fomba fanoanany ny fomba zany fanoerany tokony samy manana fomba zany amin'ny fanoerana zay ny rôle aratsiraka ny ajo de miteny hoe tsy misy ambany lalàna zay ny azy zany fanairana fotsiny ny azy ny Andro Rabaruel de ny vahoaka ozy izy mila metsika satria efa miainao anatin'ny tsirariny zay ny Rabaruel ny Ndratsamampianina de mila mijoro ny malagasy eo amin'ny resaka anoanana zany ny anazy fa tsirariny ozy izy nefa raha ny vokatry ny tany de tokony ampy amelomana ny malagasy ny filoha valomanana de tsy ny toerana ozy izy na ny voninahitra de davitsika fa ny famonjenan'ny malagasy zay fa navotana amin'ny malagasy marina kokoa zay ny filoha valomanana de manontany zany nareo aza hoe zany zareo fa zaiko anareo zao ny zavatra misy eto tsisy zavatra foronina fa ny zavatra marina ny tenenina mitsotra ny valiny ary mangitany ny C10 sy ny C11 sy ny C9 nareo efa natsony Rajoelina daholo tsirairay izy ireo raha zazakely reo de ny tambatambazana mangina nampanatsony reo mission andreo am'izao fotoana zao nampanaoviny Rajoelina azy de zao proposition aloha fiaraha mitantana de samy mampitony ny vahoaka anavy aloha am'izao fotoana zao any amin'ny fatra misavy avy any am'izay misy anazy fa rehefa tonga hitsanga ny gouvernemanta io de misy ny toerana proposenandreo ny Andro Valomanana ho Antananarivo tady dio tsara zay teniko zay fa tsisy zavatra forony eto akory ny Andro Valomanana ho Antananarivo isy teny tsy maintsy manambatra ny vahoaka ny Tuliara ny Andro Ranatsiraka ny Haute-Masina de ny Sud-Est any amin'ny Sud-Est etc de zay ny proposition Rajoelina zany de zao ny tanjony Rajoelina aloha de zao ny voalohany de ny ampitoniny retraretra c'est le bon moment ao anatin'ny fety zay ny Rajoelina à partir ny 16 décembre
conclusion io zany de zao hoe io resaka sédition sy neuf io tsy haiko samby manao zay araky ny nangatana taminy samby manao zay azony atao amin'ny style hoe mitohitolona sans fin zay fahazahoako azy fa raha joelona ekena 5 ans eo indray aloha zany ny zava-misy tsy mahafaty antokan-dra joelona sy raha faty manga mihitsy ny amin'ny mesy de davin'ireo candidat reo tsirairay ny tiako lazaina tsy olana zany tsy manana olana ary tsy sahirana mihitsy ny candidat ireo candidat reo satria reo tsara fahana azonareo tiako tenenina na de ho voara-maso ary reo voara-maso akaiky misakafo maraina tsara reo misakafo atoandro hariva misakafo hariva ary matory tsara na de ao ihany ary le fanirian-jareo hoe hitroky reto vahoaka reto io zany reko bay akelika ihany ka taperiko ny amin'ny lesaka C10 C9 C11 zay fotolona ampy aloha zay aviako zay za tsy mone zay ry zay vahoaka fa ampy zay fotolona nandeha teo tsy nisy zavatra faniny misy manaiky niaraka amin'ny rajoely reo amin'izao fotoana zao iaraka hiasa ao misy tsy manaiky fa kosa ho présent amin'izay fety sy mifanasana hitranga eo ny 16 décembre io zao rajoely tany Dubai de mirehare mihitsy rajoely fa de ny félicité-ny mainty ny félicité-ny africaine moa zany ny tena be de be ny félicitation anazy hoe félicitation monsieur le président oary io araha de mirehare mihitsy le dondrombelona iny tokony hoany izy ve aloha de za tokony hoany izy ve amin'ny anaran'izy tsirarahantsika fa zao nge zao ny zavatra mampime amin'izy mantsy ny tena itiavany le toloreton'le hoe iaraka amin'ny rajoely de satria baranahana manasaka manao zay tiana atao zay ka tsy hijanona amin'izay tsika fa hivadika amin'ny pejy mihitsy tsika hoe ato amin'le hoe non rajoely tsy mila ny rajoely na ray segondra ary fa avoiny marina ampiaro ny lalàna eo amin'ny ACC moa zany efa miteny ny ACC fa de izy io lany ny ACC ataontsika ny tile hoe tsy azo ivalozana ny tenin'ny ACC anazy ny azy fa tsika non ny vahoaka mitsipaka ary miporofo ny vahoaka zany teo amin'ny fifidianana raha nisy de isy zany eo amin'ny 20-25% teo na 28 maximum ny olona nifidy ny rajoelina miporofo ny vahoaka fa tsy mila ny vahoaka ary le vahoaka tsy mila atao dessin koa le izy tsy mila ny rajoelina sy mifongony fotsiny ny vahoaka betsaka ny antony fa raha hoe tanisa fotsiny hoe zavatra vitsy fotsiny hoe ho lasa corrompu io firenena io ny Madagasikara io ao anatin'izany voalohany resaka mafia sy mikimaky rehetrarehetra ary ny faindrindraindrindra le vahoaka iaina ao anatin'ny fangirifirina ao anatin'ny fitaitainana isanandro amin'ny resaka herim-pamiretana sy amin'ny tsy fandriam-pahalemana zay fotsiny mbola fantaritsika ary efa miteny hoe isanandro de andritra ny 5 taona tompoko ho zaka ave fa lizy rajoelina zao fandehany tsy eken'ny sainay mihitsy ary tsy ekenay mihitsy ny hoe ny existence ny lahy ao amin'ny firenena eo amin'ny fiainan'ny malagasy firy ny olona marary firy ny olona ny sarabazana amin'le bandikely ty firy ny olona noy lahy firy ny olona ny gadra ny olona maty alohan'ny fotoana hatramin'ny 2009 io tsy question hoe naonga ny laravaly de nomboka hatramin'izay ny crise nanomboka 2009 nanimbany lany ny fiainam-bahoaka nanapotehany lany sotoavina malagasy nanapotehany lany firenena ny robainy lany firenena sikiriny lisa ny vela sy nama sikiriny lisa natrainy amin'ny volany be antitra zao ala de mitady indray lahy hoe mbola fomba rehetra ifikirana lahy amin'ny pouvoir azo olona fahefana de anjaka araky ny tiavana lahy de aveo ampanjakana vahiny koa ao Madagasikara
de eto ny ilazako aminao reto ny ilazako aminao fa de zao Madagasikara mérite son révolution. Tsy mila mpandika teny fananiko mihitsy, tsy mila mpandika teny zareo fa aloha azava amin'ny teny frantsay le izy mba ahafahany mitary anareo aty amin'ny frantsay hoe mitarika fanakorotana ny Marco. Raha tsy adika andray hoe mitady fofony ny Rajoelina ny Marco fa tena mitarika ny vahoaka taritiko mihitsy. Bien sûr, hoe mitarika vahoaka tsy raha mibataka ny vahoaka fa manomboka zao anie zay tsy azonareo hoe manomboka zao le vahoaka de midratra. Tena midratra manao tafilanitra ao Madagasikara ao. Tsy misy afaka minetsika, tsy misy afaka miteny, tsy misy mitsabo, tsy misy mamahana, tsy misy mpiaro fa de ao. De ampiasonina fotsiny amin'ny resaka demokratika. Hoe zao ny demokrasia sy ny trilala rehetrarehetra. Zao samy miantso an'Andriamanitra daholo na ny accusé na ny victime. De io averiko indray Madagasikara mérite sa révolution. Ary mandeha any amin'izay plan zay ny entanantsika io. Fa io tsy voavahan'ny resaka communication ntsony io na ivoaka daholo ary ny mpianatra ny sciences po rehetrarehetra. Tsy voavaha olona ntsony io raha tsy nyherin'ny vahoaka. Na andohalika tapilandohalika daholo ary ivavaka daholo ny mponina ray manontolo. Tena tsy possible ny hoe mitavy ny Rajoelina indray no andeha hoe ho hita eo mandritry ny 5 taona namana. De io miantso an'Andriamanitra daholo zao natramin'ny Rajoelina. Tsika Rajoelina samy miantso an'Andriamanitra tsika. Fa za aloha de zao miantso an'Andriamanitra mangataka fahamelana sady amin'Andriamanitra. Hoe avelao ty revi ty, ho reglenay ty atany aty, ty ndray mitoraka ty. Tsika vahoaka ny lola arana. Après tsika manao zay azotsika azy eo. Hoe nioza tsika samy merika daholo anketrika zany zao hoe ahoana reto tafika reto. De lazaiko anareo ny tafika, ny situation amin'izao fotoana zao. Tsisy ny contact ny tafika mihitsika ary manana relation amin'ireo tsika. Fa lazaiko anao zavatra misy miala tsiny aho an'izay rehetra nanantena hoe omena sosy ny tafika de hetsika. Tsisy tafika mihetsika ao, non. Ao anefa ao amin'ny maramila ao anefa ny betsaka ny tsy manaiky ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Saingy mipetraka ilay tsy fampatokisana. Tsy misy azo antoka. Noho ny inona? Noho ny vola. Hoany zay manome hoe omena ny be galona vola menareo misy mana général eo de mampamangy. Milaza amiketo iza ny anaran'ny olona ka hoe manantena rehefa hetsika. Iza ny anarany iza ny corps de lazaiko anareo mariny mahavita na tsy mahavita. Zay momba maramila. De efa hoe misy na ireo le olona eritreretina hoe hitarika ary. Hoe zay efa vonona ny tarika, misy an'izao zay efa misy zavatra pré etc. Zéro. Tsy misy io. Ary tena tsy mampino mihitsy hoe tsy misy lidera ao amin'ny tafika. Zao kosa nefa manaraka tsara ny zavatra misy no raha rehetra ro tafika ireo. Indrindra ireo zay le tena mahafantatra hoe misy ny zavatra tsy rariny. Zay ny zavatra apitaka eo amin'ny maramila de zao. Arao fotsiny le vent au sol. Mianatsiny fa koa dia langage maramila nampiasaiko. Zay ihany. Arao vent au sol hiteo. Ny zandary tsy mila resahana, reny tsy mila resahana reny fa fantatritsika tsara. De raha malala. Reny tsy lazana hoe zandary mafifa groupe. Reny natao hoe groupe nakady lalana.
teto a zany a raha ny tena hoe hosakanatsika investiture io de hosakanatsika io na ivoaka daholo raha miblende ao arivo mamy naizinaiza raha joelona non tsy toizako ny teniko fa tandremo sy misambosambotra candidat eo tsisy idiran'ny candidat na kely ary reo efa matory isika vahoaka ty tandrazana tsy manaiky mihitsy ony hoe isin'ny jadony isin'ny mialatra isin'ny mieritreritra sy ny namany le mody rajoelona mihitsy ny tsy ilaitsika trony modiny rajoelona sy ny consort sy ny collaboany fa masahitsika mijoro fa io de daviny rajoelona tonga de mivahiny fotsiny ny anjaka ao Madagasikara ao amitsika ao varotana de aofa de atakalo de grobana zay no avany an-tanitsika hambasy io ampo rehefa tsy anjaka ao amin'ny tanitsika de amin'ny tanitsika de aisika ny anjaka aisa fa zao ho an'ny lara joelona za tsy mamendry fendrolo lahy na hoe no menasy fa ho ratsy fiafary lahy peu n'importe lazainy masiny lahy sy latina ho ratsy fiafary lahy ary lahy tsy fanalavitra amin'ny Saddam Hussein ny hafarany lahy ny Saddam Hussein moa efa niteneko tany amin'ny manifestation hoen'olona tsara za nisy nanana occasion tamin'ny asa tany tamin'ny andro fesana moa zany nahita occasion nahitany zany Saddam Hussein zany zany ny olona nanany zany ary tena nandidy sy nanapaka tao amin'ny fireneny masony zany fotsiny mijery de efa kopy daholo miaramila rehetra sy mipiangona tsisy tsy nananany zany na trano raha fananany lalora jelo tsisy dikany nananany zany na trano na roplanina na sambo ninninina na volamena tsisy dikany any ny volamena nanao reportage zany reto frantsay reto atramin'ny poignena varavarana io volamena atramin'ny robinet volamena nanana izy azy zany fa saingy zao efa tonga le fotoana raha joelona taizany nangalana amin'ny Saddam Hussein tany naty lavaka le lavaka voalavo reny zany hoe atonina azy tany Saddam Hussein noho ny sokiriny izy nanana pouvoir be galona be sy ny milaza azy ho ty tandrazana iny nanana ny retraretra mivoaka avany ohatra le voalavo sy tomona tao anaty lavaka reny ny volony ohatra n'izany ny masony sisany nahafantarana azy zay ny hafarany lahy fa de zao miandritsika mandinika io ho hitako raha ohatra ka hoe hozaraina amitsika miketrika hoe miarahantsika mivoaka zay ny révolution mitahotra tsy misy tahotra ny révolution tsika tsy hoe jihadiste koa mely tapoka avy any na avy any amin'ny sisiny ataotsika fantany hoe amelitsika de zay simple fotsiny any tanjoko satria manomboka mialatsiny ataoko amin'ny teny frantsay sy manomboka miantso na namana frantsay nareto le collègue miaraka amiko reto mais qu'est-ce que tu veux Marco izy zalany hafarany ohatra zay koa moa zany no fitsarany fa ny zavatra ilaiko fotsiny zavatra ilaiko zay mahatonga miangazay amin'ny tolon'io ary mialatsiny fa hoteniko amin'ny tefrain mba henony zareo anazy mbola ankeo mbola manontany any inona de damlahy qu'est-ce que tu veux Marco ny teny lazaiko anazy ce qu'il veut Marco c'est voilà à Madagascar que chacun son bonheur et notre on retrouvera notre race on retrouvera zay que chacun son bonheur et notre race retrouvera sa dignité zay fotsiny zavatra angatahako amin-jareo mahatonga miziriziry amin'ny ty tololo ty zay aloha fa de amin'ny manaraka lazaiko eto ahoana netsika miady amin'io fanakanana ny investiture io vitatsika io zay raha fa de salut daholo amin'ny manaraka